Fiadanany tompo daholy tsy reraka mihitsy aho zany a mizara izay mahasoa tsapako a sy fantatro fa tokony ho zaraina par rapport amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy izay mety ho réflexion ihany koa mifanitsy amin'izay hoe sitrapon'Andriamanitra izay tsy reraka mihitsy aho zany a mizara antsika rehetra namana sy tapaka na tsy namana ihany koa mizara foana eto amin'ny page sy profil dilily fanosorana. Inona mahatonga ana hiteny an'izany? Mahatonga ana hiteny an'izany dia tsotra be fotsiny fa nefako ny sitrapon'Andriamanitra ny positionko par rapport amin'ny eran'ny filazontsara zay tsy misy hoe compte à rendre amin'iza siza na misy hoe zavatra maniry fa tsy misy afa-tsy ny ositr'Andriamanitra sy ny toerako zany par rapport amin'ny herin'ny filazontsara ny fitiavany Kristy no maniosika anay zay ihany le izy zany mazava iny ny zavatra horesako amintsika androany anio zany de ny hoe nareo reto aza dia mora matololo amina titre ohatrany hoe bisopy, apôtre, révérend mpaminany docteur mpanasitrany sy ny sisa be da be Cohen tsy fantatro be da be averiko indray hoe momba an'izay zany no zavatra horesahako ataon'io hoe mba sokafy reto ny saina mba sokafy ny saina fa be da be mihitsy nareo no vao maheno an'izany titre hoe bisopy ihany, apôtre ihany, révérend ihany, mpaminany ihany de avy hatrany de ohatrany hoe mangoritsina avy hatrany de tonga de hoe babo be avy hatrany tonga de hoe manaiky be fahatany avy hatrany tonga de miovra ozy ny fitenenana izay tonga de resy lahatra tonga de tsy haiko hoe ohatrany hoe tonga de miankohoka tonga de mitolefika tonga de mandohalika be zany ny zavatra tokony ho fantatsika dia hoe ianao dia misy valeurany misy lanjany eo imason'Andriamanitra. Ilaza zavatra anankiray aminareo Andriamanitra tsy toa Jesosy Kristy dia mankahala ota fa kosa tia ny mpanota izy. La preuve niarany sakafo tamin'ny mpanota izy. Inona moa no tiana ampitaina amintsika amin'izany sy anairako ny fisainanao sy ny fieritreretanao amin'izany hoe raha misy zany ny malaly eo imason'Andriamanitra indrindra de ianao io zay mihaino ana ka maninona no miteny hoe nareo re tompoko aza de mora taitra sy mora fanina mora miraikiraiky amin'izany resaka bisopy, apôtre, révérend mpaminany sy ny sisa be da be ohatran'ireny. Ny antony dia mitovy daholo isika rehetra eo imason'Andriamanitra tsy toa. Mitovy daholo isika rehetra eo mason'i Jesosy Kristy. Raha misy zany bisopy anankiray, na misy révérend anankiray, misy pastora anankiray, misy évangéliste anankiray, misy ny sisa be da be araky ny titrany. De eo ankilan'izay misy mpino, ataoko sous parenthèse mpino tsotra, fa eo amin'Andriamanitra tsy misy mpino tsotra izany. Na eo akote an'izay koa misy ataoko hoe mpanota amin'ny lahatra amin'izay. Mitovy daholo ny fijerin'Andriamanitra andreo olona rehetrarehetra ireo tsy misy hoe ity ambony, tsy misy hoe ity ambany. Satria raha vao raisinao amin'izay fijery zay, no maritanao ny fijerin'Andriamanitra dia Andriamanitra mijery miangatra izy zany. Andriamanitra tsy mijery mahitsy izy zany fa Andriamanitra mijery miangatra. Ka izay no ampitaiko amintsika sy anoko afako ny sainareo hoe resaka bisopy, resaka apôtre, resaka révérend, resaka évangéliste, resaka mpaminany, resaka docteur dia resaka ositra fotsiny izany, titre, fonction
zany hoe Andriamanitra no manositra ny olona anankiray. Andriamanitra ho no manositra ny olona anankiray fa tsy miresaka olona autoproclamé. Ary zay hoe ositra Andriamanitra zay dia atraveran'ny asan'ilay olona ihany koa. Fa tsy hoe misy réunion na misy fianakavian'ny pastora anankiray na association na dénomination mitambatra dia ireny no mametraka an'ilay olona. Tsy biblika zany. Fa lay ositra Andriamanitra dia any amin'ny miafina mihitsy. Miditra resaka théologie sy fanazavana ara-baiboly betsika amin'izay. Fa ezaka fotsiny hampita an'ilay hafatra important amintsika. Dans le sens hoe resaka réflexion ahafahanao mifosy, misokatra ny masom-panahinao. Manaitra anao. Fa mitovy daholo isika na révérend na bishop na apôtre na mpaminany na tsy fantatro. 5 ministères. Ninina fanomezam-pahasoavana omen'Andriamanitra ny olona anankiray. Dia raha toko hoe misy mpinotsotra anankiray fotsiny areo hoe intercesseur, mpivavaka fotsiny na mpitendry piano na mpively batery na mpamafatrano na mpitady rakotra. Tsy misy avy sy iva. Dia raha izay fijery zay zany no zaraiko amintsika hoe Andriamanitra raha mijery midina tsy mahita avy sy iva. Maika avy fa ianao mandray an'izao hafatra izao ndray zany. Ny hoe vao maheno titre bishop apôtre dia ianao ndray no matsiaro tena. Fa ambany be par rapport amin'ireny olona ireny. Tsy resaka fanamarina tena no anton'izany fizarako aminao zany na resaka hoe complexe na resaka hoe aza manaiky tsindrisindrin'ny olona sy nohatran'izany. Fa sokafo re tompoko ny maso, sokafo ny fijery, sokafo ny fisainana sy ny fieritreretana fa tsy ao ampon'Andriamanitra mihitsy ny avy sy iva fa samihafana ny resaka discrimination sy ny ohatran'izany. Fa mitovy daholo isika eo imason'Andriamanitra. Eto tsy misy hoe ireny bishop sy apôtre sy ny sisa ireny mpanompon'Andriamanitra dia ianao mpinotsotra na ianao manompo devoly. Fa mpanompon'Andriamanitra daholo isika rehetra du moment hoe mino ny herin'ny filazon-tsara, ny hazo fijaliana, fitiavan'Andriamanitra lehibe indrindra na nomezany zanan'ilay tokana Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Mitovy daholo isika. Dia ao anatin'izay fitoviana izay zany mifanaja fotsiny par rapport amin'ny hoe fonction ana olona anankiray vao ositr'Andriamanitra par rapport amin'ny ministère zay anendren'Andriamanitra azy. Dia hatrany zay le izy zay. Satria rehefa manomboka eno tsara ity zavatra teny amity hoe rehefa manomboka mietria ianao, manomboka mipiripirina, manomboka voavy hatrany vao maheno hoe bishop, apôtre, révérend, mpaminany sy nohatran'izany dia matolona ianao. Dia misy asany devoly sy fanaratsy makatoeranao amin'izay fisainanao sy fieritreretanao izay. Aza tiany fa ny devoly dia intelligent be mihitsy azy ary ny expérience ny démonia dia avolenta be. Za zao raha mitena an'izany dia ozy ny olona indray hoe mitera devoly hoe manendraendra devoly fa be da be ny mpanompon'Andriamanitra tsy mizara an'izany fa iza zany no izara aminao androany. En plus ndreo efa nizara na enonao raha ohatra ianao na eno. Fa ny devoly ny démonia dia expérimenté be mihitsy izy Satana. Nanomboka tany an-danitra ny expérience-ny niodina tamin'Andriamanitra tsy tony. Ianao nefa soritan'ny Baiboly 70 taona na 80 taona raha tahiny mateza indrindra. Zany hoe ny expérience anao zany dia ao anatin'izay foy de foy. Ary par génération ohatra année 70, année 80, année 2000 sy ny sisa sy ny sisa. Ka izay expérience anao zay par rapport amin'ny expérience ny démonia tsy misy dikany anao. Tsy misy dikany isika. Zay mahatonga ny soratra masina miteny hoe aza manome fitoerana ho an'ny devoly. Toeriny devoly fahavalonareo dia andositrana-reo izy. Le fanoherana dia amin'ny alalan'i Kristy Jesosy sy ny herin'ny filazon-tsara mahazo toerana ao anatinao. Dia iny no miasa, dia iny no manohitra. Satria iny miasa ao anatinao. Ary iny ihany koa no mbola mihetsika sy se manifesté ao anatinao. Dia marina ao aminao ny herin'ny filazon-tsara hoe tsy manome fitoerana ho an'ny devoly. Fa pitoy daholo zany zavatra resantsika izany. Dia ho iateo hoe satria rehefa ianao mihitsy no mampiseho an'ilay timidité, ianao mihitsy no mampiseho an'ilay
i bisopiana mpanompon'andriamanitra ina izao ina fa ny fisainanao sy ny fieritreretanao zany de tsy ilay tampon'andriamanitra hoe mitovy daholy par expérience ny démonie mantsy tsy mahay mamaky ny any am-ponao sy ny eritreritrao izy fa eo am'izay no miseo le hoe intelligent démonie manao étude ny fihetsika eo izy manao étude ny fomba fiainanao izy mijery an'ilay pozinao timide be atambatry ny démonie ireny zavatra rehetra ireny amin'ny alalan'ny maso-pahitany dia miasa am'izay izy manao reconstitution ana fe izy eo amin'ny fiainanao dia miasa am'izay ny démonie lasa manararoatra ny olona maka titre bishop maka titre apôtre maka titre révérend maka titre mpaminany maka titre mpanao fahagagana docteur sy ny sisa be dia be de izay ny zavatra misy eto amin'ny firenentsika io satria ny olona mora matololo amin'ny resaka titre apôtre révérend mpaminany fantatry ny devoly zany fantatry ny démonie zany de miandry kendro tohany izy miandry kiondalana izy ary eo anatin'ny tanteraka isika satria anao le timide be mpanetrinetry tena be surtout tsy mamaky baiboly mihitsy important be izay message zay de miverina am'le zavatra nambarako tany ambony hoe satria anao tsy mamaky baiboly de tsy misy an'ilay herin'andriamanitra sy ny herin'ny azo fijaliana mahazo toerana ao anatinao ka raha ny sainao no entinao manatrika ny expérience ny démonie faire face à l'ennemi invisible Efesianina toko fahenina sika tsy mitolona amin'ny mofo mandra tsisy dika anao ianao ninina ilazanao an'izany fanambarako zany sy ny momba araka nefa fanambaran'ny olona be da be any amin'ny empisy mivatana sy ny opa sy ny ohatran'izany hoe mitera-devoly sy ny tsy fantatro tsony alefako ihany ny message tsisy dika ny ao anatrehan'ny démonie ianao. Amen. Fitiniko hatreo rehefa ianao mihitsy no maneho toetra miaina n'ilay toetra izay tsy taom-pon'Andriamanitra mipiripirina manetry tena amin'ny fotoana tsy tokony hanetrenao tena tsy mahatsapy ianao fa mitovy daholo isika eo mason'Andriamanitra vao mahita olona ianao hoe ianona ho ny bisopy ianona ho ny mitondra fivavahana ianona manana megatreritra ianona manana pino amanarivo ny amanalina amanetsy ny manaraka azy ianona mpanao croisade ianona tahaka zao sy izao ianona dia mpanofana amina ministera anankidimy manao fidirana VIP double VIP sy ny ohatran'izany ianona dia mpitera dia miseziran'izay toetranao zay le occasion de démonie de miasa miaraka am'izay izy tsy afahan'ny filazantsara mivelatra eo anatrehanao. Misy zavatra tiako mba hotsindrina kely aminao ihany tia fanampin'izay zavatra efa voalaza rehetra izay inao fa misy zavatra efa azoazonao hatreo ary misy toe-po inoko fa mihetsika ny anatinao ny mba handinika marina ndray fanapahan-kevitra fa tsy hoararoton'ny olona foana amin'ny fanompona ny filazantsara. Amen. Ary zany no tanjon'i Jesosy Kristy ny mba hifoazanao mba mody ny sainao afahan'ny filazantsara miatteindre ny émotionnao sy ny fisainanao lalina. Alléluia. Ny Jauna toko faharoa andininy voalohany hatramin'ny faha 1 dia ny fahagagana voalohany nataon'i Jesosy Kristy fampakaram-bady tao akana. Fahagagana voalohany nataon'i Jesosy tamin'izany dia ny nanovany ny rano ho divay. Fampitohy amin'ny zavatra resantsika ihany hoe ianao rehefa timide sy ohatran'izay dia roroton'ny olona. Ary raha misy ny zavatra tena hoe anarorotan'ny olona ny vahoaka malagasy ny pino tsy mamaky baiboly sy ny pino timide ny pino ataoko hoe égaré dia ity resaka fahagagana ity. Zao anefa Jesosy Kristy raha nanao fahagagana izy voalohany
fahagagana voalohany nataony a dia novainy a ny rano odivay. Ny rano a dia matsatso, novainy a odivay a misy goût misy tsiro. Ny rano a dia ny tenin'Andriamanitra. Codexa kely zay zavatra zarentsika izay. Ny divay a dia symbolika ny Esprit Saint, ny roaka, ny fanahy masina, ilay fofinaina mahavelona. Zany hoe ilay zavatra matsatso a dia navadik'Andriamanitra hisy tsiro mahavelona mihitsy, hisy aina. Ina moa tiako atongavana amin'izany? Jesosy Kristy a ny azo ny fahagagana dia dans le sens hoe zavatra maty a velominy a aina, fiainana, ilay mandrakizay, zay ilay symbolika an'le hoe fanahy masina. Ao amin'ny mandrakizay any, amin'le fiainana mandrakizay any misy an'izay hoe roaka fofinaina mahavelona zay, fiainana mandrakizay. Ilay very tamintsika tao amin'ny sahany teny. Namola vovotany Andriamanitra dia nofofony fofinaina mahavelona. Very izy io rehefa nanota isika. Genesis. Sœurs sy frères, ianao nefa na mandinika ny fahagagana misy amin'izao dia resaka hoe tongotra halavaina, resaka hoe kitapom-bola, resaka hoe manova sexe, resaka hoe matériel, resaka hoe le farany jereko teo tena ontsa sady mampimela izy mampanaelo hoe nandefa vola tamin'ny Airtel Money dia mivadika le chiffre lasa be da be. Zany zavatra fahagagana foizina sy ilalaovana ny émotion sy sentiment mpino. Dia mirona ao anatin'izay ny mpino. Kanefa par rapport amin'ilay Jesosy nanao fahagagana voalohany indrindra dia niresaka mortalité makany amin'ny immortalité makany amin'ny vie éternelle, mortalité any amin'ny immortalité. Ny matsatso any amin'ny misy tsiro, ny ranotsotra lasa divay, ny zavatry ny tany fanahy masina, zany hoe ilay fisongana ilay dimension mihitsy. Sœurs sy frères, zaraiko aminao daholo zany zavatra rehetrarehetra izany hoe ny zavatra zany raha vao tsy amin'ny sens hoe ara-panahy. Zay natonga na ny teny tany ambolohany par rapport amin'le titre sy fonction hoe bisopy. Titre fotsiny. Fa ilay ao am-pon'Andriamanitra ara-panahy, Andriamanitra dia fanahy, dia ilay hoe mitovy daholo satria tsy misy tian'Andriamanitra ny overy. Zay dia misy an'ilay esprit vivifiant, fofinaina mahavelona, amelomany atsika indray zany famerenana ho amin'ny fiainana mandrakizay. Ary zay tsy ampidiran'Andriamanitra n'ilay fahasamihafana atraveran'ny fanendrena sy ny fanotsorana amin'ny alalan'ny ministera na zavatra hafa. Satria Andriamanitra rehefa manao fahagagana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, amin'ny alalan'ny herin'ny filazantsara, amin'ny alalan'ny fanahy masina, amin'ny alalan'ny reny bisopy sy ny apôtra, reny tsisy tompony fahagagana ireny. Ary zany resaka fahagagana zany rehefa tianao Andriamanitra dia manao izy, rehefa tsy tianao izy dia tsy manao izy. Zay zany mila zavatra fantatsika voalohany hoe ny fahagagana dia dans le sens safona hoe ara-panahy, manondro fiainana mandrakizay, manondro fanahy masina, manondro vie éternelle, manondro salut. Tsy resaka matériel, tsy resaka Airtel Money, tsy resaka monnaie orange, M-vola, resaka 4x4, resaka iPhone 14, resaka zavatra ohatra dia tsy fantatra hoe manina ary tsy misokatra mihitsy ny saingy olona. Fa izay zavatra zay dia midika fa efa misy esprit zany miandoctrine anao, manajamba anao, miandoctrine hoe ao, satria rehefa potsirina foana ilay fahamarinana dia avy hatrany dia misy réaction ianao amin'ny se défendre an'ireny olona ireny ao anatin'ilay toepo hoe ianao mihetra, ianao milofotra, ianao zany lasa piasy, ianao zany lasa gardien, ianao zany lasa garde du corps n'ireny olona ireny. Raha mandinika ianareo alikoena bisopy sy ny sisa rehetra misy garde du corps daholo miaraka amin'izy ireny mpandika teny sy ny sisa rehetra. Tany ianao zany raha misy mandika teny dia aiza ny asan'ny fanahy masina? Misy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia misy mpiteny mpandika teny ao anaty assemblée.
zay no miasa ny fanahy masina fa rehefa tsy miasa ny fanahy masina dia misy interprète mandefa message zany fa zany akory tsy midika hoe tsy naina ny interprète za zany androany dia mizara foana amitsika hoe foaza reto sokafo ny maso fisainana fieritreretana aza dieritreretana hoe tsy fitiavana amatsy rehefa miteny de hoe io ndray fa de manenjika kritika sy notra tsy misy afaty zany ve zavatra hitana mampalahelo le izy hoe za ve zany de tsy misy afaty zany ve ny tarehako tsy misy afaty zany ve ny endriko tsy maninona le izy satria efa voasoratra le izy Isaia 53 raha tsy diso hoe Jesosy Kristy ary fa aminanina tsy nisy endrika atsarana teny aminy tsy tian'olo kojerena akory ary izy any hoe makarikorikin'olona fa aminanina ary tanteraka teo amin'ny hazo fijaliana le izy ndrorana no mpana tsy hoe manandra-tena na hoe misambotra verset fa mizara aminareo an'ilay principe an'ilay baiboly mihitsy zany hoe tsy misy ny parazara zany alleloia de par rapport am'izay message faran'izay raha mijery ny bisopy am'izao anao mijery ny apôtre am'izao anao Cohen am'izao playboy be daholy révérend ny ohany sasany ohatran'izany ny pataloha mifinjifinjy be ny lokomena ny postisy ny fossia tena ohatrany mahita n'ilay diga gasy riana ianao tsara atsarana izao tontolo zao lay mamiratra fa tsy lay image lay Isaia 53 erin'ny filazantsara ny resako hoe tsy tian'olo kojerena izy tsy maintsy mitombo za tsy maintsy mitombo normal ny bishopa tsy maintsy miena ny apôtre tsy maintsy miena ny révérend tsy maintsy miena fa le message Jesosy Kristy no miena ireny olona ireny malgré hoe misy titre izy malgré hoe voaositra izy mitovy amin'olona rehetra ihany zay la fienany fa ny zavatra misy de reny indray no mibotsibotsina be hoe je suis misy manao menasy mihitsy tena zao efa tratran'izany menace de la mort prison sy ny sisa rehetra fa zany moa mampanopin'Andriamanitra tsy zany manakapture an'izany fa zany ve ho détaillé hoe zany ve moa no anaovako haine sy rancune sy tsy mila sitraka amin'olona sady mana Jesosy Kristy koa miaro ny ministère izay ijoroko fa tsy araky le teny tany am-piandohana hoe tsy misy compte rendre amin'ny qui que ce soit raha voarainao zany message zany de amaranako azy de tsy tratra ny resaka hoe 3 jours afampianarana 5 ministères anao de vidim-pidirana fidiran'olon-tsotra ny VIP ny double VIP tsy forebireby ny olona amiresaka vocatépestime zany ianao sasana toa amin'ny Malakia 3:10 za tsy miteny hoe tsy tokony anao pahafolon-karenina anao tsy azo ny olona am'izany ianao mana caractère spirituel matanjaka be anao dans le sens hoe ara-pana tsy matériel ary décortiquer ny fanamasinao anatinao ny famarinan'ny soratra masina tsy orgueil spirituel ho aza zaraiko anao zany fa tongavatsaina tokony ho anananao sy ny tena hoe manamarina ny soratra masina eto ambonin'ity vato lampy ty no atsangako ny fiangonako ozy Jesosy Kristy am'izay fotoan'izay anao dia fiangonany Jesosy Kristy ianao lay fiangonana ny vavahady ny fiainatsy hita tsy ary izy azy sy jour de mort ny fahafatisana faro ianao anefa mbola matololo amina bisopy sy ny apôtre sy ny Cohen sy ny milaza zo mpaminany évangéliste sy ny sisa rehetra de ahoana ny afahanao maresy ny vavahady ny fiainatsy hita resaka be fotsiny le izy ny akoatr'izay positivisme daholo betsaka ny azambara fa mino fa vorainao ny afatra rasoty anao Jesosy